ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmiraba tsika rehetra revako malala tratra ity talata fahaeniny volana abrily ity manonona ny fiadanan'i Jesoa amintsika riavako malala. Ale mbola miarahaba tsika tratry ny Paska ho an'izay mbola tsy tafahoana ary manaraka izao mofinaina izao dia arabaina tratry ny Paska ho fandresena ho fifaliana ho antsika izao Paska nomeny tompo antsika izao riavako. Ny mofinaina voalahatra amin'ity talata ity riavako dia ny Jaona toko firaika amby roapolo. Jaona toko firaika amby roapolo andiny fahaenina toko andiny fahasivy ka hatramin'ny andiny fahaefatra ambin'ny folo. Jaona toko firaika amby roapolo andiny fahasivy ka hatramin'ny andiny fahaefatra ambin'ny folo. Vakitsika riavako amin'ny lalan'i Jesosy zany. Raha vao niakatra teo an-tanety izy ny mpianatra zany dia nahita finarina teo sy hazandrano teo ambony arymofo. Ho Jesosy taminy hanalao ny hazandrano ho amin'ireo vao azonareo teo. Dia niakatra Simona ka nosariny eo an-tanety ny arato feno hazandrano vaventy 3:50. Ary na dehibe tahaka izany azy izy dia tsy tritra ny arato. Ho Jesosy taminy avy sakafo. Fa tsy nisy mpianatra sahina notany azy hoe iza moa ianao satria fantany fa ny tompo izy. Ary tonga Jesosy dia nandray ny mofo ka natolony azy dia vao niazan-drano indray. Izany no fanteliny sehon'i Jesosy tamin'ny mpianatra rehefa mitsangana tamin'ny maty izy. Ray masonao manao masinana ny fahamarinana ny tenina ny fahamarinana. Amen. Fisehoana fanteliny izay nataon'i Jesosy tamin'ny mpianatra taoriana ny itsanganany tamin'ny maty no tantaraina amin'ity Jaona toko firaika amby roapolo ity riavako. Ary mifarana amin'ity moa ny filazantsara ka ny Jaona amin'ity toko firaika amby roapolo ity. Fisehoana izay nanova zavatra betsaka teo amin'ny fiainan'ny apôstôly, indrindra teo amin'ny fiainan'ny Petera manokana. Satria amin'ity toko ity no ametra-panontaniana ny tompo hoe tena tia marina ve ianao ry Petera? Ny anton'io fanontaniana io riavako dia ifamatotra amin'ity mofinaina tam-pelantanantsika ity dia amin'ny fiandohan'ny toko firaika amby roapolo dia hoy Petera tamin'ny mpianatra handeha hanarato aho. Ndika ilay teny hoe handeha hanarato aho dia toy ny milaza fa hoe tsy hitako Jesosy ka. Aiza ilay Jesosy nitsangana tamin'ny maty. Dia hiverina narato ndray aka. Ohatran'ny toy ny milaza hoe tsy hitantsony ilay Jesosy. Nombona tamin'ny azo fijaliana izy any dia tsy hitantsony. Dia hiverina amin'ny fanaoko taloha. Zay ny dika ilay hoe ndeha hanarato aho. Dia hoy ny mpianatra rehetra ny teny nahitan'ny Petera amin'ny andininy fahatelo. Dia hoy ny mpianatra rehetra no taminy hoe zay koa mba hiaraka aminao. Any hoe toy ny fahadisom-panantenana tsy nahitan'i Jesosy tsony dia ilay 3 taona niarahana tamin'ny tompo dia toy ny nofy dia hiverina min'fanao amin'izay fa vitiny niarahana tamin'i Jesosy izy maty tsy hitantsony izy nitsangana tamin'ny maty izy nefa tsy hita izy ataotsika andaotsika ralahy hiverina narato aho. Andao hiverina milahazatra teo aloha. Atao ahoana fa dia izay zany. Andao hiverina. Dia izy rehetra manao hoe zay koa dia hiverina andeha hanarato indray. Dia avako malala. Tao anatin'izany no niseho taminy fantelon'i Jesosy. Ary rehefa niseho tamin'ny fantelon'i Jesosy dia nanao famantarana. Lay Jesosy fantany tsy niova akory. Lay Jesosy izay nanome azy ny teny tany manao hoe alatsao amin'ny lalina ny aratonareo. Lay Jesosy izay nitety ny ranomasina. Zay Jesosy izay tsy niova izy. Tsy nanova ny toetra ny Jesosy mihitsy ny fahafatesana atao amin'ny azo fijaliana. Lay Jesosy fantany ihany. Io ihany lay Jesosy. Tsy Jesosy hafa akory ity Jesosy nitsangana tamin'ny maty ity, fa lay Jesosy niantso azy nahatonga azy ho apôstôly
zay any io Jesosy io ary io ny filazany amin'ny dininy eto am-piravakitsika teo manao hoe tsy nisy sahana metra-panontaniana taminy akory satria fantany fa tsy niova Jesosy tsy nanova ny fitiavany mihitsy Jesosy dikany teny hoe tsy sahana metra-panontaniana izy fa nahoana satria fantany Jesosy fa zao revako malala nandritra n'ilay herinandro masina inona no nitranga mpianatra nge nidy amatrano mpianatra nge tsy nahatoky mpianatra nge nihery mpianatra nge nisy niteny ho tsy nahafantatra an Jesosy akao raha repetere mpianatra ngeto nandritra ny fotoana nanomboana Jesosy tamin'ny hazo fijaliana nijanona teny lavitavitra teny zany rehetra zany dia nahatonga ny tahotra tao anatin'ireo mpianatra reto nibedin'i Jesosy zao tsika dia hoy ny filazan'ny Jaona azy hoe tsy niova Jesosy ay tsy nanova mihitsy ny fitiavan'i Jesosy ireto mpianatra reto na dia tsy nahatoky azy izy nandritra n'izay fotoana nangiry firin'ny tompo herinandro masina izay dia tsy nahatoky ny mpianatra nanadiny ny fampianarany tompo izy ny tompo azany teny hitsangana amin'ny andro fahatelo io izy fa mbola nandeha hiverina indray manao hoe andeha anaratontsika zalahy ndeha hiverina amin'ilay fanao tsy nahatoky mihitsy ilay mpianatra fa nefa izao Jesosy tsy niova Jesosy tsy niova tao anatin'ny fiovan'ny mpianatra niova fa Jesosy tsy niova io mahatonga amin'ny Paoly miteny driavako malala amin'ny Timoty manao hoe Jesosy ange tsy mahazo mandany tenany na tsy mahatoky aza asika izy mahatoky fa izy tsy mandany tenany lavako malala Jesosy tsy miova ao anatin'ny fivandiam-pitokisantsika zay le Jesosy nandresy ny fahafatesana zay le Jesosy anao ianao ange isika nge lavako malala misy fotoana tsy mahatoky misy voady ikekentsika tao amin'Andriamanitra tiake miove tiake miove ao anatin'ny fiainantsika fararahantsika ny tompo miova ngetsika radrayntsika androany mafana fo be amin'ny herinandro lasa mangatsika indray amin'ny taona manaraka dia tsy hita aoriana indray dia mafana fo indray tsika miovaova amin'ny fanoloran-tenantsika ny fanoloran-tenantsika miova arakaraka ny fitrangan-javatra miova arakaraka ny zavatra manodidina antsika ny fanoloran-tenantsika tahaka ny Petera rehefa tojo ny sarotra dia niteny hoe tsy fantatro lianao Jesosy rehefa tsy hita elaela Jesosy dia miteny manao hoe any ianao Jesosy ianao tsy hitako tsony ianao tsy namaly vavaka ianao ohatr'izao za andeha hiverina anarato indray kefa tsy hitako ianao ko za andeha hiverina fombako isan'andro indray tsika nge miova ry havako saingy izao ry havako malala Jesosy nandresy ny fahafatesana tsy miova eny ampandehanana entsika indraindray tsy mahatoky ovany ny zavatra maro samihafa na ny toetratsika na ny fanoloran-tenantsika fa zao ry havako malala Jesosy tsy miova engany ho tsapanao fa amin'izao talata aorianan'ny Pasika izao tsy nanovany Jesosy na ny zavatsarotra ny lalovany na ny fiovaovanao tsy nanovany Jesosy zany tiany mandrakariva ianao tiany mandrakariva ny mpianatra tiany mandrakariva Petera ary metra-panontaniana ary izy manao hoe motiava ianao ry Petera ahoana marina ianao ty to miovaova ianao motiava ianao afako malalo ao anatin'izany fiovaovantsika zany no anehoan'ny tompony fitiavany dia miorena tsara aza miova fa Jesosy tsy miova Jesosy amin'ny Petera ihany Jesosy tantarain'ny filazany tsara ihany zay io Jesosy anao io ilay Jesosy mahatao amin'ny hazo fijaliana tsy miova ilay nanao fahagagana ilay manasitrana ilay mahay mampitsahatra ny tafio-drivotra zay Jesosy zay tsy miova ny olombelona miovaova fa Jesosy tsy miova noho zany tsy miova ny fitiavana ianao
mahireza. Fa ny faharoa afako malala zay asehony ity tantara ity de zao lay Jesosy tsy niova, lay Jesosy zay nitsangana nandresy ny fahafatesana, tsangana tamaty de zao Jesosy manome maridalana ho amin'ny mpianatra. Alay tsaratsana hoe very repère amin'ny mpianatra, very maridalana. Ary izanao tao zao zay ozy Petera, inona ny ataontsika? Jesosy tsy tazatsika tsony, itsika efa manandraharaha nilozana teo, inona no ataontsika? Inona ny atao fa veritsika? Very repère, very maridalana amin'ny mpianatra, tsy hitan'izay atao, very fanambola velona, tsy atany tsy aparafara, atao hoe mpianatra Jesosy ary tsy hitany koa. Atao hoe mpanarato, efa nilozana efa 3 taona zany anaradian'i Jesosy. Ahoana zany, inona no atao? Tsy atany tsy aparafara. Tao anatin'izany no nanome maridalana Jesosy. Ary inona ny maridalana nomeny Jesosy? De zao naveriny Jesosy ny tantaram-piainany reto mpianatra reto. Nanarato, de nikarakarainy izy, nitety ranomasina, de nahazo trondro be dehibe 3:50, 3 trondro vaventy hoy ny filazany Jaona azy. Le avako malala, Jesosy nanao an'io fahagagana io Jesosy mba ho maridalana ho an'ny mpianatra hoe za nge eo hoe za no mitarika anareo, tadidinareo ve hoe izy nareo? Nanome maridalana vaovao Jesosy mba tsy ho adin'ny mpianatra lay fotoana niarahana tamin'ilay fahagagana niarahana taminy, de nanome maridalana Jesosy. Tsy tiany Jesosy very ny mpianatra, very ety andalam-pivahinina. Afaka malala zay miaraka amin'ny Jesosy tsy very repère zany, tsy very maridalana zany, mahafantatra ny dikan'ny fiainany, mahafantatra ny antom-pisiny, mahafantatra ny zavatra miandry azy. Zany ny olona miaraka amin'Andriamanitra. Ny olona tsy miaraka amin'Andriamanitra no mety mitebiteby hoe inona moa zany zao fiainako, very potika, tsy hitako tsony zay ale, resy rava ny fiainako, sy ny sisa rehetra. Fa ny olona manana ny tompo manome maridalana azy hoe za eo foana. Afaka malala amin'izao fotoana iainantsika izao de betsaka ny olona very maridalana, very repère, vokatry ny aretina, vokatry ny toe-javatra maro isan-karazany, de betsaka ny olona very repère. Afaka malalo tadidio fara manana ny tompo isika ary ny tompontsika zay nitsangana tamin'ny maty nandresany fahafatesana, de zao manome maridalana ao antsika dia talam-pivahinina. Ary fantatsika na ny dikany fotoanatsika, na ny antom-pisitsika, mampahavokatra ny asantsika, manome torolalana atsika, fa matoky fa na inona mafy ny zavatra setraina, na inona fahadisom-panantenana, na inona mety ho fahakiviana amin'ny fiarahamonina, ny olona manana an Jesosy tsy very maridalana. Satria Jesosy izy mihitsy, tsy maridalana ihany fa izy mihitsy no ilay lalana. Fa ny fahatelo avako malala zay aseho ny tetra-pilatana antsika ity, zay mofinaina ety de Jesosy zay miahy sy mamelona antsika. Intelo miverina ny teny hoe sakafo eo, tenin'ny Jesosy manao hoe manan-kanina ve nareo? Noana angely mpianatra e? Noana. De de anarato ozy Petera fa noana e? Resantsika to hoe very repère. Tsy hitatsony Jesosy, noana aina ny atao, tsisy vola, tsisy ahoana tsika tisy, atao rangaha de anarato ndo hiverina. Jesosy le teny manao hoe aza manany am'izay hoaninareo, aza manany zay ho tafinareo, kefa tsy eo tsony ary izy ko, aiza ary izy. Ndo tsika amely tena fa efa tsy hitatsony Jesosy, ndao anarato e, ndo hiverina amin'ny fanao andavanandro. Zay ny dikan'ilay fanontaniany Jesosy manao hoe manan-kanina va ianareo? Fantatra Jesosy fa very repère, very maridalana, ary ao anatin'ny tsy fananana sy ny anoanana ary Petera avy nidy amatrano tebiteby, de nieritreritra ny talentany ny vahaolana, nieritreritra ny fahaizany ny vahaolana. Isy ndao anarato, ndao mahaolana, tsika manana fahaizana mpanarato, andao hiverina anarato indray. Zay ny dikan'ilay fanontaniany Jesosy rembonareo hoe manakohanina ve nareo io e?
mba misy hoanina ihany fianareo io hoe de ho ny valiten'ny mpianatra hoe hitantsika mendininy fa dimy de izy ireo manao hoe tsy mana an'izay Jesoa mba misy sakafo eo aminareo ao de hoy ny mpianatra hoe tsy mana an'izay manako hoanina ve eo anao atokantranonao misy ampy ve ny eo atokantranonao ao de mamaly ny mpianatra manao hoe de mamaly anao manao hoe tsy ampy ato Jesoa tsy afaka niasa akory na miasa ary tsy ampy ny ato Jesoa tena tsotra ny mpianatra ny teny tamin'i Jesoa hoe tsisy sakafo ato Jesoa tsy mana an'izay ary dia jereo ny toy ny tantara niasa ihany ny mpianatra nampiasa ny talentany ihany ny mpianatra fa izao Jesoa nampahafokatra ilay talenta inona ilay talenta mpanarato nandeha ihany ny mpianatra de nahazo trondro be dehibe izy nampahafokatra n'ilay asany ihany Jesoa tsy manako anina ve ianareo ampiasao ny teny entanareo fa omeko tsy manako anina ve ianareo inona ny talentanao atoboy amin'izay talentanao fa za no anome anao trondro 3:20 isa trondro vavety asana ohatran'iny any be nataontsony hoe vavety eto fa be dehibe 3:20 zay kitritra ny arato ny filaza azy de izany rehefa malala de izao ay rehefa mametra-panontaniana Jesoa manao hoe misy ve ao aminareo sa tsisy mampiasa ny talenta ny mpianatra de manampy Jesoa tsy ny fahaizan'ny mpianatra no nazahoan'ilay vokatra fa ny fitahiany Jesoa manako hoanina ry ve ianao ao da anaza tsisy atsio Jesoa hanampy anao de ampiasao ny talenta ny men'ny tompo anao fa hanampy anao izy no hiasa de tsy vita zany ry avako malala fa lasa Jesoa nanomana sakafo an'ny mpianatra hoy ny filaza azy hoe de nisy mofo teo de nisy trondro teo de natonony Jesoa grillade manatony trondro Jesoa de nitondra nanomana mofo Jesoa tonga mpianatra nona sy refina fa efa dia nozarainy Jesoa ny mofo nozarainy Jesoa ny trondro de avako malalo tsy niandro ny mofo 5 sy azan-drano 2 avy any amin'ny olona Jesoa namelohana amin'ny mpianatra eto fanoana fa izy tena no nitondra azy izy tena no nivatsy azy any amin'ny Jaona 1 Jesoa niandro ny mofo 5 sy azan-drano 2 avy any amin'ny olona namelohana ikarakaran'ireo 5 arivo-tsy ny sakafo fa eto kosa Jesoa de izao ry avako malala izy mihitsy no nitondra ny mofo sy ny trondro ary nanomana izany ho an'ny mpianatra nitondratonana amin'ny teny nony zay nandeha nakatsy nakaroa nitady nanarato fa ny tompo efa nanomana zay zaza ho azy manakanina va ianao ny tompo efa nanomana ry avako malalo Jesoa anao tsy miova mame maridalana ho anao ary miantoka mametra-panontaniana hoe inona ny mahaory ianao marary ianao manakanina ianao tsy manana fanafody ianao ny tompo manomana an'izany matoky fa tsy miova Jesoa topa-maganana de ampatsiary kolotsaina kristianina anankiray ny trondro vokatry tony tantara tony ny trondro de tena manatoerana be mihitsy teo amin'ny tantaran'ny kristianina voalohany tany Eropa ny trondro zay matetika moa hitantsika amin'ny tovafakagana tahaka tony dia nataon'ny kristianina ho symbole nataon'ny kristianina ho symbole na famantarana ny maha-kristianina tamin'ny andro fotoana fanenjehana amin'ny vaivay tamin'ny andro ny Néron tamin'ny taonjato voalohany dia ny famantarana ny azo fijaliana tonga de fantatra betsiny dia fa ny fifamantarany samy kristianina dia ny sary-trondro misy sary-trondro zany de rehefa misy sary-trondro na manao sary-trondro ny olona ny ampiresahana eny manao sary-trondro amin'ny tongotra manao sary-trondro miresaka amin'olo izy de ataony manao sary-tongotra izy manoratra sary-tongotra manao sary
trondro amin'ny tongotra na amin'ny tanana na amin'ny tahaka zany de tonga de fantatry le mpiresaka aminy hoe ianao kristianina. Famantarana zany code zany lay trondro ty hitanareo fiarakodia le fiarataon'ny olona aingona fiarakodia iny le misy ohatran'ny sary trondro iny de famantarana mifakafantaran'ny kristianina tao anatin'ny fanenjehana be de be fa iny anankiray am'zany. Iny a dia ny trondro tsenana antsoina hoe ictus amin'ny teny grika de ictus ny trondro. Tandremana tsara fa misy ictus karazana retitsaina tahaka ny ictus ICTUS dia karazan-drazana ohatry ny andro be. Fa le tena ictus fanolohatra azy tany am-piandohana de I de C de H de T de H de U de S. Fa efa fanafoezana le hoe ictus ICTUS fotsiny efa fanafoezana io. Fa tena izy a de CH le izy fa tsy C fotsiny de TH fa tsy T fotsiny. Fa misy ictus anarana aretina kozatsika teo fa na izany ara lasa nisy anarana anankiroa zany de lasa nafoezina lay hoe ICHTHUS hoe ictus natao fotsiny hoe ICTUS izay zany ictus trondro. Zay acronyme na acrostisme filaza azy amin'ny teny frantsay. Acronyme zay midika hoe ictus ia Jesus de le K zany dia Christos amin'ny teny grika le sahaka io dia lay teo Andriamanitra de le U ios zanaka de le S soltera zany hoe raha acronyme le izy de ny ictus zany de ratsorona de fanalavanany hoe Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra mpamonjy na hoe Jesosy Kristy mpamonjy zanak'Andriamanitra. Zay lay hoe ictus avy amin'io. Ary ny ictus de trondro. De ray lasa famantarana mihitsy any maha kristianina ny trondro. De ray misy Jesosy Kristy hoarina amina trondro be anankiray amin'ny sary amin'ny rehefa makany amin'ireny katedraly maro any Europe reny anao de mbola mahita sarina trondro ngeda be de misy sary zana-trondro be de be manodidina azy. Toy ny manao hoe Jesosy Kristy le trondro lehibe io de le kristianina no zana-trondro madinika manodidina azy. Tsara fantatry zany rehefa koa satria zay ny dikan'in'ilay ataontsika amin'ny fiarakodia iny. Milaza hoe kristianina sika. Milaza fa le Jesosy Kristy tompo io de zanak'Andriamanitra ary mpamonjy antsika izy io. Tsy niova izy le avako malala. Azo anao mianteherana, mahatoky ao anatin'ny fiovaovanao, tianao ary teo tiavinao amin'ny fonao manontolo mihitsy. Mitady anao ao anatin'ny onjan-dranomasina, mitady anao ao anatin'ny tebiteby, mitady anao anatin'ny zavatra manahirana anao ary manakaiky anao mihitsy mametra-panontaniana hoe manakanina ve anao ary mikarakara sakafo anao, manompo anao, vilaza hoe mitony trondro mikarakara ny mofo zay le Jesosy anao. Jesosy anao tsy niandro tomponao fa nanompo anao treo amin'ny hazo fijaliana hatreo amin'ny farafofonay de nanompo antsika le afaka malala mba hahatonga antsika ho zanak'Andriamanitra. Mety zaza ho mahatoky, mety izay toetra amin'ny fitiavana azy ary mametra-panontaniana aminao izy manao hoe ianao ve mba tia fa za nahafony aiko anao, ianao ve mba tia fa zao iza mikarakara sy manome maritalana anao de amaly tahaka ny tenenan'ny Petera ianao amin'ity Jaona 1:20 ty hoe tompo fantatro fa tia anao. De vavaka sika Jesosy misaotra anao zay fa Andriamanitra tsy miova enao. Na inona fiovana eto amin'izao tontolo zao de ianao tsy miova. Tsy miova ny herinao, tsy miova ny fitiavanao, tsy miova ny fahasoavanao. Fa Andriamanitra miahy sy mikarakara anay ianao. Andriamanitra mamela heloka anay, nahafonao ho anay ny ainao ary velona atrapamonjeny zahay. Jesosy, ataovy mahay mametraka ny fiainanay ambany fahasoavanao izahay. Mivavaka izahay Jesosy, terizo iankina aminao mandrakariva. Taio ny fiainanay ao anatin'ny tsy fahasalamana betsaka niavanay, ao anatin'ny tebiteby maro ny mpiray tanindrazana aminay, ao anatin'ny zava-manahirana de hiantrao zay Jesosy ampaherezo. Misy aminay ny tsy manan-kohanina, misy aminay ny mandalo fahasairarana, jerevo ny famindramponao zay tompo. Mety izay ahy hanamarina ny teninao fa mpamonjy anay ianao. Misaotra Jesosy. Amen.